nivoaka tamin'ny fanginany ary naneho ny fijery ny toetra raha-pirenena andriamatoa Andrianandraina Ralitera nasinresaka araka izany ny mikasika ny fizotry ny fifidianana sy ny fiodinana faharoa nasinresaka ihany koa ny antony nandraisany andraikitra manoloana ny zava-misy ankehitriny ka nahatonga azy ny safidy ny lohahevitra ny malagasy aloha Lovaramanantsoa Christian Rakotondramanga. Ny zavatra teneniko voalohany angamba momba ny fifidianana zay tao a tenekenako totra fa ny malagasy ny fidy zay ho filohany zay hitarika azy zay amoaka ny firenena amin'izao olana sy krizy lalina dia lalina be zao nefa ny sendra nampalelo kely fa ohatran'ny avany velany no baiko sy nametraka ny fepetra rehetrarehetra nanatanterahana ny fifidianana iny nefa ny fifidianana iny dia ivoan'ny malagasy tanteraka ao aminatin'ny fahasahiranany tsarako totra no nametraka an'le fifidianana iny fa ny zavatra efa nyteneniko ombeniombeny dia hoe tsy ny fifidianana no tena antony ivoan'ny Madagasikara ao anatin'ny krisy fa ny fomba tanterahana nio fifidianana io ny zavatra mampalelo dia amin'ny tanàna ataontsika hoe demokratika io fifidianana io no afaka anehoany ireo malagasy ny etaetany nefa indrisy fa maro amin'ireo mpiray-tanindrazana no tsy afaka nanatanteraka zay tsy afaka ny fidy akoriny zavatra mampalelo zany ao anatin'ny firenena tao aorianan'ireny raharaha 7 reny ary nisamorana ny tenanay sy ireo namako tao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana satria ny fijoroako amin'ny rariny sy itsiny ary ny fakatoavako ny sata republikanina dia tsy eken'ireo olona nandrobaka ny fahefana tamin'ny tsirariny tsy ekeko itsony reny ary joro hatramin'ny farany ny tenako ary andraikio ny andraikitro raisiko ny andraikitro ary rehefa teneniko zay ny hitako fandraisana andraikitra endrindrina angamba dia filatsahako solombavam-bahoaka nahita ny tenako tao anatin'ity krizy tikatra fa tsy tonga amin'le firerena ntsony ny malagasy mamalagasy azy tohatra ny menatra izy no malagasy ny ampopo ny mamalagasy azy tohatra ny very anjavona fotsiny dia tonga ny tenako hoe ny malagasy aloha verina androzohan'ny mamalagasy ny amerenana androzohany io malagasy io dia misy volavolan-dalàna zay maromaro rehefa ny verina ho apetraka